Nolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'izana bolana dia misy an'ity rindrin-drahona ity ato atsimon'i Madagasikara ka izay no maritra ny toetr'ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Arak'izany mbola mitohy hatrany ny orana any amin'ny tapany atsimony afovoan-tany. Tombananao betsaka kokoa ny rotsakorana aty atsimo atsinana Madagasikara amin'ny alatsinainy ho avy izao. Raha mahakasika ny maripana indray dia hisy fiakarany kely ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra atsimo andrefana, mety ananika hatramin'ny 5 na 7 degré mihitsy izany iray. Ny faritra hafa kosa tsy dia misy fiovaisongadina. Andao jerena amin'ny antsepilia amin'ny vidin'ny toetr'ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azorana tandrifin-drahona na aty amin'ny faritra Boeny sy Morontsiraka amin'ny faritra Sofia. Andrahona mety arahana orana malefaka indraindray Morontsiraka amin'ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Pitonany ary Atsimo Atsinanana. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny faritra hafa fa mety hisy eo ny zavona ny voamaraina ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Ny zava-miandalana ihany moa izay efa misandatr'andro. Raha ny tolakandro indray dia azorana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray manodidina ny samborano, torak'izay ihany koa ny Melaky, Bokolava ary ny aty Matsiatrambony, Vatovavy, Pitonany, Atsimo Atsinanana, Mpaka hatrany Taolagnaro. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny faritry Vakinankaratra, Amoronmany, Iorombe ary Iosy. Ny tapany atsimo Madagasikara moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny faritra hafa ihany koa dia andrahona vitsy na ibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro. Vinan'ny maripana dia mananika hatrany amin'ny 4 degré aty amin'ny faritra avaratra andrefana, eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho antsika eto amin'ny afovoan-tany. Raha ny vinan'ny toetr'ny andro ny alatsinainy ary dia zoram-baratra manodidina ny samborano, torak'izay ihany koa ho an'ny afovoan-tany mihazo amin'ny faritra avaratra andrefana. Mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana aty amin'ny Atsimo Atsinanana ny Madagasikara. Ny faritra avaratra Atsinanana moa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko. Ny tapany atsimo Madagasikara omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana mananika hatrany amin'ny 4 degré maripana ambony indrindra any Toliara sy any Antsohihy, 4 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Misy vidinany kely ny maripana ambony indrindra any amin'ny Morontsiraka Atsinanana, mety tafidina hatramin'ny 20 degré mihitsy izany indray. Raha ny vinan'ny toetr'ny andro amin'ny talata ary dia azo orana ny any amin'ny faritra avaratra andrefana nosy, azo oram-baratra ihany koa ny Morontsiraka Atsinanana. Ho an'ny afovoan-tany iray manontolo dia andrahona na anjombony mety arahana orana tandrifin-drahona eny antsefatsefany eny. Ny tapany atsimo nosy moa dia omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana ao anatin'izay mety ananika hatramin'ny 30 na 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny faritra atsimo andrefana, eo amin'ny 30 degré kosa any amin'ny faritra avaratra andrefana ary eo amin'ny 20 na 20 degré ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Dia izay indray ny vinan'ny toetr'ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.